faritra roa iaran'ny fahatarana eo amin'ny fampandrosoana ny faritra Anosy Androy teo aloha ankehitriny miova tanteraka ny tantara satria miroso ny asa rehetra ampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana anatsarana ihany koa ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarenan'ireo mponina amin'ny faritra roa. Isy ny fanatsarana ny sehatry ny fiompiana ny osy sy ny ondry aty amin'ireo faritra ireo iadina amin'ny kere anafatra osy vavy ronono any ivelany isika eto Madagasikara mba tsy hijanona fotsiny eo amin'ny fambolena izay iarany ahitany matetika. Akoatra izay dia apetraka ny uzina mpanodina ny voanjo ho lasa menaka ao bekily izay iasa tsy noely maro tetikasa mbola tanterahana. Anisan'ny apetraka ilay carte de potentialité amin'ny eto amin'ny faritra eto maro ny azo sika trandrahina amin'ity faritra Androy ty ampandroso hananan'ny olona sakafo hananan'ny olona fivelomana ary andresentsika amin'ny fomba mahatrany zany hoe kere zany hojerevantsika zany io hoe matrice des interventions jerevana iaby ireo miasa eto dia raha hoarina amin'ireo potentialité tokony ho vokarinareo iay mbola tsy misy miasa iay mbola tsy vita iay mbola tsy voatrandraka amin'izao fotoana zao fantatro efa misy vinavinan'asa tetikasa miaraka amin'ireo projet maromaro eo ny projet défi eo ny projet afafi eo ny projet prada eo ny formaprod eo ny kazef sy ny sisa maro zay eo dia tokony hiara iasa reo anatin'ny heriseritra zao le hoe ametrahana unité d'huilerie ny ametrahantsika unité hitrandrahana ny ohatra ny cactus io nanao valorisation cactus zany sy ny sisa maro eo koa zao zahay fa ny resaka tamin'ny gouverneur sy ny ekipany hoe ny faritra tena hazo ampiroboroboana zany fiarena osy zany ary ametrahana filière les deux chèvres matanjaka araky ny tena gouverneur c'est prévoir dia ny gouverneur hiara iasa amin'ny ministère amin'ny fametrahana ny banque alimentaire ny banque tsakafo misy ny banque semence zany hoe banque ny doria fa apetraka mihitsy amin'ireo faritra hitatsika tratry ny haintany matetika ireo ny banque tsakafo. Tafiditra ao anatin'izay ady amin'nisy fampitsakafo izay taorian'ny fitsidian'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiarady taminy taty amin'ny faritra Androsy Anosy dia efa vonona ny uzina anodina ny vokatra MANGAHAZO ho lafarinina izay toana ny fandaran'asa défi eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana uzina amokatra lafarinina 5 tonnes isan'andro. Mitanjona amin'izy ity zany dia mba satria ty faritra Androy dia ny MANGAHAZO no isan'ny voly mahataty ny fivavahan'ny toetrandro indrindra zany hoe MANGAHAZO ny afahana mahazo vokatra betsaka aty dia ny tandro nefa dia zao raha mijanona MANGAHAZO le izy dia vetivety dia simba soroa fa rehefa ahodina kosa izy ho GARI na ho lasa lafarinina dia azo tehirizina ela be dia azo alefantsika amin'ilay hoe banque tsakafo na banque alimentaire. Fantatra fa iodina afaka 2 volana eo ity uzina ity.